mbola ampitombona ao aminareo anyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny. Ny filazantsara araky ny Mateo toko 10 ny 5:telopolo ka 7:telopolo ka hatramin'ny 12 no andraisantsika vatsim-panahy amin'izao alahady maraina izao. Andeha hiverenana vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Efa lenareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo fa nazofy mamerika maina ny takolako akavanana atolory azy toy ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao azy koa ny lambanao. Ary nazofy an'ely ianao andeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary izy lozana miodina izay te sambotra aminao. Amen. Io andala-tsoramasina io viavana dia anisan'ny toroteny nataon Jesosy tao an-tendrombohitra ary toroteny anasany antsika koa ankehitriny. Ny foto-kevitra Jesosy no raisitsika fiangonana nety amin'ny kristianina malemy fanahy. Kristianina malemy fanahy. Inona no atao hoe kristianina malemy fanahy? Voalohany, ny kristianina malemy fanahy dia kristianina entan'ny fitiavana velona ka miaina amin'ny fandeferana. Ny kristianina malemy fanahy dia kristianina entan'ny fitiavana velona ka miaina amin'ny fandeferana. Sarotra anefa ny mandefitra. Sarotra eo amin'ny olona izao tontolo izao ny mandefitra satria nahoana? Satria feno fitiavan-tena sy avy nahavonana ny fomba. Tiany ny manaraka ny fomba ny jentilisa hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Ary mbola mameno ny sainarany fokony hoe tiako izay tsy ahy, alako kosa izay mankala azy. Izay te hiady amiko tokoa ka manisy ratsy ahy dia mba valiako ratsy tokoa. Ny olona tsy noavoazin'ny fanahy masina ka tsy manana fo vaovao sady mbola tsy nianatra tamin'i Jesosy lohany mpandefitra dia tsy afaka andefitra mihitsy. Malahelo ny Tompo fa maro antsika kristianina no tsy manana ny fanemem-panahy antsika tsy afaka andefitra sy famelahelo. Mazana rava ny tokantrano kristianina satria tsy mba hifandefitra na mifamelahelo ny mpivady kristianina. Tsy mbola mba hifandefitra ihany koa isika samy kristianina antsika mazana mitranga ny fitokotokona sy ny fisaraham-bazana ao amin'ny fiainana. Mbola manjaka ao amin'ny mpiara-miasa eny ao ny amponana ny farasisany izaro ny Satana satria tsy afaka ny fandefitra sy famelaheloka mihitsy. Mba hisoroana izany ahidratsy tsy namboleny ny Tompo eo amin'ny fiainantsika kristianina izany, ary koa mba tsy hisiny ireny ady tsanga ireny amintsika samitsika ka tsy tenena maratsy ny anaran'Andriamanitra eo masony jentilisa dia mampianatra atsika ny didy fitiavana vaovao Jesosy ka hoy izy aza manohitra izay manisy ratsy ianao. Izany hoe aoka hompamindra fo ianareo tahaka ny rainareo hompamindra fo. Ary koa izy eo amin'ny filazantsara ny Mateo toko 1:19 entony izigako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona ampoao dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Nefa riavana mora ihany trony mandefitra, mora amin'ny kristianina malemy fanahy, hitan'ny fitiavana velona ny mandefitra.
ny olona nateraka indray no azavainy ny fanahy masina dia manana fo vaovao lezina ny fitiavateny, ny fiavina vonana ary ny fankalana namana. Ny kristianina tena zanak'Andriamanitra mpamindra fo manana ny fanahy masina ao am-pony no mahay mandefitra. Ohatra amin'izany Petera noho ny fanahy masina no nahazo ny laza hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Isaotra mpanenjika fahiny tonga apôstôly ny finoana ary samy laza mihitsy nanao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Jaona apôstôly nitady amaly ny ratsy nataon'ny samaritana fahiny, nefa rehefa nahazo ny fanahy masina izy ry havana dia lasa apôstôly fitiavana. Stefana sy ny martyra malagasy songanina manokana etona Rasalama martyra tsingerin-taona andro nandefonana azy ny andro anio ary anatanterahana fandaharana iambonana manerana ny sahany efitsika eny. Izy ireo dia feno fanahy masina ka mivavaka nangataka famelan-keloka ho an'ny fahavaliny namono azy. Manamafy izany voalaza ao amin'ny Mateo 5:1-4 manao hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavo ny fahavalinareo ary ny vavaha ho an'izay manenjika anareo izany hoe tsy mamehy entana sady mavesatra na sarotra entina ny tompo raha miteny izany fa manainga izany eo antsorintsika fa ny tenany mihitsy ny efa nilaza izany hoe samilaza izany satria nisolatsika izy ary asainy miaraka eo ambanin'ny fahasoavana isika. Ry havana, raha ny fanahy masina no avelantsika hiasa sy anapaka ny fiainam-panahintsika dia anapaka ny fiainam-panahintsika dia ho kristianina maneno fanahy feno ny fitiavana isika ho afaka handefitra amela mieloka eny na mieloko ny fahavalitsika. Faharoa, ny kristianina maneno fanahy dia kristianina manao fiantrana. Ny kristianina maneno fanahy dia kristianina manao fiantrana sady manome mahatra. Hoy ny tompo, omeo izay mangataka aminao, betsaka ny mahatra riava. Ny malahelo, ny marary, tsy afaka hiasa sady tsy manakavana hamelona kosa. Izy ireny no Lazarosy eo ambavahaditsika. Raha tsy mba isan'ireny ianao fa mahazo fitahiana isan'andro, isam-bolana, isan-taona, dia hoy ny tompo aminao hoe omeo izay mangataka aminao, eny na dia ny fahavalina azy. Sitrak'Andriamanitra ny fiantrana ary tsy misaraka ny fivavahana kristianina ny fanaovan-tsoa. Ny fiangonana velona eran'izao tontolo izao dia miaina amin'ny fiantrana ka mahavita be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ampahafantarin'i Jesosy fa ny asa ataon'ny kristianina dia misy valiny avy hatrany. Ny apôstôly Paoly dia mampirisitra antsika hoe asa ketraka amin'ny asa fanaovan-tsoa. Ny kristianina jamba dia tsy manam-pitiavana, tsy mahay mamindra fo, tsy manana fahavononana anao sam-piantrana, anitra tsy mahazo manantena ny asa famonjena. Ary izaho sy anao kosa, inona no mahavalitsika an'izany? Ndia ny avalitsika izany dia ny firana FFPM 13:7 manao hoe ny arena anomezo sy ny fahendrenako kristianina elezy izay rehetra maso mankanesa rezety ny mpamonjy bevity ny antra ka manampia ny mahantra marobe. Ny kristianina maneno fanahy zany dia manao asa fiantrana.
ary koa mampisambotra ny sairana. Ny kristianina malemy fanahy dia mampisambotra ihany koa ny sairana. Hoy tompo, azy ilaozana mihodina izay te sambotra aminao. Anisan'ny asa fanaovan-tsory havana ny fampisamborana, satria izany no anafa-pahoriana ny poritra, nefa indrisy fa maro ny mpampisambotra ilay mpanahy angalatra, ka tsy manafa-pahoriana fa maika manakitrotaka amin'ny fahasiarana. Manararapato isika ka mampitombo ny zanabola tsy ara-dalàna. Diso koa nefa indraindray ny mpisambotra fa ady sy fahasorenana ny amerenany ny zavatr'olona no samborina. Mpangalatra ihany koa izany ny mpisambotra tsy mamerina azy ny samborina. Ny sambotra ny ratsy fanahy nefa tsy manohitra hoy ny ao amin'ny Salamo 7:30. Aoka isika izany mba ho kristianina malemy fanahy, tarafo ny fitiavany Jesu Kristy ka sany hanao ny marina na ny mpisambotra na ny mpampisambotra. Fahatelo, ny kristianina malemy fanahy dia kristianina sambotra. Ny kristianina malemy fanahy dia kristianina sambotra. Toy inona ary ny fahasambarany ny mpandivitra. Hoy Jesosy, sambatra ny malemy fanahy fa izy no androvany tany. Ny fandeferan'ny Davida no tsy nahafaty any Saoly sy Sime. Ny fandeferan'i Jesosy no tsy nahalevina ny tanàna Samaritana. Ny fandeferan'Andriamanitra sy ny famindrampo ny lehibe tsy nahalevina izay tontolo izao, izay feno fahotana ary famindrampoa no nahazoantsika izany ny famelonan-keloka izany. Toy inona koa ny fahasambaran'ny mpianatra. Toy inona koa ny fahasambaran'ny mpianatra. Hoy Jesosy, sambatra ny mianatra fa izy miantrana. Ary koa hoe atsipazo eny ambony rano ny hanina ny haninao fa ho hitanao ihany rehefa ela izany. Izany hoe tsy ho very foana ny asa, tsy ho very foana izay asa fiantranana ataonao, fa izay manome malahelo dia mampisambotra an Jehova fa izy no anohitra. Hoy ny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:5-5:30, fa mahasambatra tokoa ny manome noho ny mandray. Ny ao amin'ny Galatiana 2:9-5 dia milaza hoe ho aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa ny fotoanan'andro no hitsinjatsika raha tsy reraka isika. Nefa tsarovy aho fa ny asa fiantrana ataon'ny kristianina dia tsy vidy mpamonjena na mavidiny lanitra, fa asa vokatry ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny havana. Tsy karama na valin'ny asa natao ny fahasambarana omenanao, fa fahasoavana. Tsy manao asa soa isika mba vonjena, fa manao asa soa satria efa voavonjy. Hoy ny amin'ny Koritianina 1:13-17, aitsika tsenjery tsara izany ankehitriny dia irery telo reto ihany no ilaina hitoetra eo amin'ny maha-kristianina antsika. Dia tsy inona izany fa ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ka hoy ny tompo amintsika, hoy ny tompo aminao ao amin'ny Jaona 5:15, tonoera amin'ny fitiavako ianareo. Ry havana, fiain'izay voalaza rehetra izay dia izay mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ihany no kristianina malemy fanahy, tia fandeferana ary fiantrana, ary izy ireo no sambatra mandrakizay. An'Andriamanitra rerana ny voninahitra.